Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fividianana ny filoham-pirenena amin'ny volana Jolay dia nanamafy ny mpandrindra ny antoko ny tanora gasy vonona amin'ny TGV Tonalamanga Andriamatoa Somarmaka fa tokana ny candidat amin'ny TGV amin'izay fividianana filoham-pirenena izay dia Andriamatoa Edgar Razafindrava no mariny ity mpanao politika ity moa fa tsy misy ny fizarazarany ny antoko amin'izao fotoana izao. Ty Maria rehetra aloha fa tsisy an'izany fisamatsamaana zany ary tadidifany antoko TGV no anisan'ny antsony rehetra hiditra atao amin'ny fitantanana zao teteza mety zao fa tsy nitoko TGV indray akory ny amoaka ny olona izay efa ao anatiny hoe mpikambana ato amin'ny TGV na nisy ny zavatra nataony faneho-kevitra tsy maintsy misy fa rehefa vita ny ray andro vita ny roa andro samy mahafantatra ny tokony atao amin'ny daholo na ireo izay manohana ary na tsy manohana dia tsy mahafantatra ny tokony atao fa tsy misy zany fisarazarana zany fa efa miara amin'ny condo zao hoe ahoana ny ampandanina ny candidat izay atolotry ny TGV fa hoekeny rehetra izay manohana ny filorajoely misy ny ty zavatra ty zany efa nomanana efa ely fa misy fanomanana fa misy fampiresahana fa tsy afaka anao hilatsaka ianao nefa TGV ihany na ny vitsivitsy ihany manohana anao fa io tena efa misy fanomanana io dia zay ny zavatra isy hoe manao antso avy amin'ny rehetra zay mety sarasara hoe ahoana io ve sa tsy io ny atsika dia io ny ataontsika izay ampandany azy zay koa zany dia manao antso hoe ho an'ny vahoaka ray manontolo mihitsy samima mijery ny anarana zao dia tsy ao anaty lista tsy avelatsika ntsony ny mpanao politika hoe izay mpanao politika ny anao zay tsy atateraka ny fifidianana fa ny fifidianana dia tsy maintsy atao ireo olona mba hamahatsika zao olana politika zao satria efa sahirana voaka malagasy zay ny antso avy.